Ny mety ho toetr'ny andro eny an-dranomasina ny alakamisy 2 desambra 2022 amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 3 desambra 2022 amin'ny 9 maraina. Ho an'ny morsiraka atsinanana kapitambra hatrany kapesta andrahoana amin'ny tsitokotoko avy atsinona atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 20 km isan'ora hatratra fito amin'ny 30 km isan'ora ny avaratry Vohimary. Adimy mpanondana ny onjabe ny ranomasina avy ny onja ho latsaka ny iray faingoina metatra. Kapesta hatrany Mahanoro andrahoana amin'ny tsitokotoko avy atsinanana amin'ny akabe tokony rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Adimy mpanondana ny onjabe ny ranomasina avy ny onja latsaka ny iray faingoina metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro anorana tandrifin-drahona vitsy avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora hatratra fito amin'ny 30 km isan'ora indraindray manakaiky ny Taolagnaro. Adimy mpanondana ny onjabe ny ranomasina avy ny onja latsaka ny iray faingoina metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie Ibalika ny masoandro avy atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 40 km isan'ora. Any onjabe ny ranomasina avy ny onja iray faingo 3 ka hatramin'ny 2 faingo 5 metatra. Ho an'ny morsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent Ibalika ny masoandro avy atsinanana ny atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 7 amin'ny 30 km isan'ora ny atsimo Mampany Iovaova ny ankafa ka ho 7 ka hatramin'ny 7 km isan'ora. Adimy mpanondana ny onjabe ny ranomasina avy ny onja iray ka hatramin'ny iray faingo 5 metatra hatratra 2 faingo 5 metatra manakaiky ny tendrony atsimo. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André andrahoana amin'ny tsitokotoko avy atsimo andrefana amin'ny akabe fitsokon'ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Adimy mpanondana ny ranomasina avy ny onja latsaka ny iray metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava andrahoana amin'ny tsitokotoko mety ararona tandrifin-drahona vitsy indrindra amin'ny farany pekotona. Avy avaratra ny fitsokon'ny rivotra amin'ny maraina ka ho 7 km isan'ora. Avy andrefana ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora amin'ny tolakandro. Hotonina adimy mpanondana ny ranomasina avy ny onja latsaky ny iray metatra. Analalava hatrany kapitambra andrahoana amin'ny tsitokotoko mety ararona tandrifin-drahona vitsy eny atsimon'ny Nosy Be. Avy atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 40 km isan'ora manakaiky ny tendrony avaratra. Iovaova ny ankafany maraina ka ho 7 ka hatramin'ny 9 km isan'ora ary io avy atsimo andrefana ka ho 9 ka hatramin'ny 20 km isan'ora ny tolakandro. Avy atsimo andrefana ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora ny ankoatr'izay. Ho tono ny ranomasina avy ny onja latsaky ny 4 faingo 5 metatra.